Alleloia, alleloia. Dia miaravantsika indray ry mpianoavana tratra nyity fotoana mahafinaritra famitoanantsika amin'ity fandarana baiboly teny velona irahantsika amin'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andreason. Fandarana ho fanorenam-pinoana atratraranao ilay fihevitr'Andriamanitra tondra fantsina tondra kovaolana amin'ny lafim-piainana rehetra. Vavaka tomboko dado tsara mpanao tsara matoko somarina mamangany tsiray manaraka ity fandarana ity ianao matotosa matateraka amin'ny voalaza anao ianao tompo ampoanay ny teninao sotra fanay masina amen amen. Wow, falinay zany manolotra ity fandarana ity ho anao ny tenin'Andriamanitra ny tonga dia vakiko angambany anisantsika le fanorenam-pinoana ilay fihevitr'Andriamanitra tian'Andriamanitra apita amiko sy apita aminao. Exodosy 7:30 andininy voalohany. Ary Jehova dia niteny tamin'i Mosesy mandehana miaraka amin'ireo vahoaka zay navoakanao teo Egypta any amin'ilay tany zay efa natoroko anao, ilay tany efa nianianako tamin'ny Abrahama rainao, tamin'ny Isaka sy Jakoba omena anao, omeko anao sy ny taranakao izany. Zany tenin'Andriamanitra zany dia fampanantenana ry havana, ary io fampanantenan'Andriamanitra io mbola miasa marina tanteraka amin'izao vaninandro iainantsika izao. Rehefa miresaka ny hoe tany tondra-dronosy tantely dia hoe ny zavatra nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona mpanaradia azy, ho an'ny olona matahotra azy dia ny tsara mandrakariva. Raha mamaky ianao amin'ny 9:7 dia izy hoe any amin'ilay firenena zay misy ny ronono sy ny tantely. Ny tenin'Andriamanitra zany dia mampatsiahy hoe ny zavatra tsara avy amin'Andriamanitra dia natokana ho an'ireo olona nanaovany fanekena. Eto miresaka ny olona ny testamenta taloha tapany faharoa zay ho resantsika amin'ny fandarana manaraka dia iresaka anao any testamenta vaovao hoe Andriamanitra zany rehefa mandefa teny nisy teny fampanantenana ny lazainy zay sorina an'Andriamanitra manokana fa ateny testamenta vaovao fa tanterahana zany rehetra zany. Fa ny testamenta taloha misy koa fa tanterahana satria ny tenin'Andriamanitra ny teny fa ny olona tany testamenta taloha reo nanaovan'Andriamanitra fanekena dia tandindony fiainan'ny kristianina akehitr'io, tandindony. Zany hoe le tena réalité zany dia zasy ianao miaina ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, miaina ao amin'ny fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra izany. Fa ny olona tao amin'ny testamenta taloha dia mazava ho azy reo mpaminany reo olona ny safidian'Andriamanitra manokana nomeny ny fanahiny, reo no nandefasanay ny teniny nandefasanay ny fieviny dia reo olona reo no nomeny fahindrena sy fatakarana apita zany hafatra zany tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia ny jiosy izany. Fa ny zavatra nitranga dia zao eto nilatsaka tamin'ny Mosesy ilay teny, zay teny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, tamin'ny Jakoba, tamin'ny Josefa. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mila miala eo amin'ilay toerana misy ianareo zao ianareo dia mandehana makany amin'ilay tany efa nampanantenaiko tamin'ireo razambenareo fa omenanao. Ry havana malala ny zavatra tsara sy mahafinaritra ary maharitra rehetra dia avy amin'Andriamanitra ny fahazavana tsy siaroka na fivoavana akory. Jakoba 1:7 izy niteny izany. Ary eto ny zavatra tsara ilay ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io dia ilay tany tondra-dronosy tantely feno ny amamina sy ny fahatsarana rehetra tamin'ny endriny rehetra. Hitantsika fa rehefa nankatoa ny tenin'Andriamanitra izy ireo dia tafiditra somatsara tao amin'ilay tany nampanantenaina. Ary nizaniza manaraka ity fandarana ity androany dia mivavaka sy nitsodrano anao fa ninona etaetanao, ninona zavatra kinasa sy heverinao andrandrainao, matoko somarina ilay Andriamanitra ao ary matateraka ny zavatra voalazany. Tahina ny asanao, tahina ny tokantranonao, tahina fitaizanao. Tongo
sitrana marary afaka mpifatso tononko izy fahitatsitraka fahita ty am'ty herinandro ty am'ty volany ty de tena ho fiainam-panavahana ho fiainam-pandresena mpananganana anao ary tsy hoanao ihany fa hoanao sy ny taranaka ao raisy mikasiky Andriamanitra samy tahiny tompo dia amerindray